Manatry araba dia vokalasy manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny hoentina amintsika raha mijita kariva ity ny zava-baovao eo anivon'ny anteny miram-pirenena, eo ihany koa ny faneho-kevitra ny hoentina izay. Ankoatra izay ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety, eo ihany koa ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana. Manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Nahazo filoha vaovao eo anivon'ny anteny miram-pirenena io hariva io no nanatanterahana izany fivoriana izany. Io hariva ihany koa nanatanterahana ny fifidianana ary zato isan-jato no azon'ny kandidat tokana nandray anjara tao anatin'izany fifidianana izany. Raha toa ka tsy mbola vonona ny sary mahakasika izay efa natsidika tamintsika teo zany fa nahazo filoha vaovao ny avy eo anivon'ny anteny miram-pirenena eny amin'ny lampana Tsimbazaza eny. Mazava ho azy nisy ny fifidianana kandidat tokana no hanina nandray anjara tao anatin'izay fifidianana izay, nitarika faneho-kevitra maro samihafa ihany koa anefa izay fifidianana izay ny anivon'ny anteny miram-pirenena izay nitana ho loharanom-baovao, nitana ihany koa ho vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity, indrindra ny faraparan'ny herinandro lasa teo araka ny fanambara dia nahazo filoha vaovao izany anteny miram-pirenena izany. Raha vonona ny sary aratsika avy hatrany. Voafidy ho filoha vaovao ny anteny miram-pirenena Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy taorian'ny fifidianana izay notanterahana ny faran'ny tolakandro io ho teny Tsimbazaza. Solombavim-bahoaka 240 tamin'ireo 240 tonga namonjy ny fivoriana no nifidy azy. Solombavim-bahoaka izay avy amina vondrona samihafa toy ny Mapara, ny PMP na ihany koa ireo tsy miankina. Ny ilany avy amin'ny Mapara izay miaradia amin'ny filoha teo aloha Kristina Razanamaso kosa moa mazava ho azy dia tsy nandray anjara tamin'ity fifidianana ity ary nilaza fa tsy mankatoa ny vokatra. Tamin'ny fanambarana voalohany nataony ary dia nilaza ny filohan'ny anteny miram-pirenena Jean-Marc Sarakoto Mamonjy fa fanambo azy ny amerina amin'ny laony ny toeran'ity androm-panjakana ity. Ny momba hoe kandidat tokana io moa malalaka ny firotsahany fidiana ka ny amin'ny plateforme pour la majorité présidentielle aloha izay misy vondra politika maro dia nanolotra ahy ho kandidat amin'io fifidianana io. Fa tsy sakana ny hafa izay hirotsaka zany ka rehefa zay moa no izy dia hitantsika eo ny vokany ka arakaraka ny inona ty ny vokatra izay azo no afantarina hoe voafidy na tsy voafidy. Ka azo antoka nefa hoe ianao ny azo an'izay toeran'izay ka ianao no tonga eo inona ny hoe fanovana entinao? Ny fanovana zay hoentiko eto amin'ny anteny miram-pirenena tsy fantatro izay nisy tany aloha fa za aloha dia vonona ny ampanjaka ny fifankatiavana eto amin'ny anteny miram-pirenena aloha satria tsika zao zay nivoaka amina crise situation sarotra be, mila fitoniana eto amin'ny firenena ary ny vahoaka dia efa mangetaheta ny fampandrosoana. Io raha teo moa no naharesy lahatra anay nanohana ny filoha Hera Jonar Mampianina ka dia heveriko fa manana ny anjara izay tokony hoentiny ny anteny miram-pirenena mba hahafahany Andriamatoa Hera Jonar Mampianina sy ny gouvernemanta izay tariny Andriamatoa Paul Roger hanatanteraka ireo fanamby izay napetraka ary natonga ny vahoaka nametraka ny fitokisana eo aminy. Ny zandry olona sy ny zoky olona indrindra tamin'ireo solombavim-bahoaka voafidy moa no nitarika ity fivoriana androany hariva ity izay natanterahana io fifidianana io.